Hotoizantsika ny fampahalam-baovao tokantrano misy 703 amin'ny fokontany 5 ao anatin'ny boriboritany fahadimy no nisitraka ny tohana ara-tsosialy Iraetsy Ariary avy amin'ny fanjakana sy ny mpamatsy vola iraisam-pirenena androany teny amin'ny lycée teknika Alarby hiatrehana ny fahasahiranana vokatry ny fihiboana nozarainy ny voalohany Rajoelina tambavy CVO ho an'ny fianakaviana ihany koa mamaimpona ihany koa izy ireo hisitraka ny fanampiana Iraetsy Ariary ihany koa ito masina sy fianaran-tsoa izay faritra voakasika amin'ny vantan'ny Covid-19 fitiavana dony Ivrasata. Fokontany 5 Soavamansoandro, Ivandry, Alarby ambony loha, Morarano sy Ambodivoanjo ao anatin'ny boriboritany fahadimy no nakana ireto fianakaviana tena sahirana sy marefo ireto araka ny fanadihadian'ny FID tahirim-bola ho an'ny fampandrosoana saika ireo miasa tena sahirana toy ny ireo olona manasa lamba no nahazo ny fanampiana antsoina hoe tosika fameno Iraetsy Ariary. Isan'izany Felicie nanasa lamba tamin'ny karana ny asany saingy ny tanteraka izany fitadiavam-bolana izany noho ny fiboana. Lasa tokosay no manasa lamba zao vao nijanona nanasa lamba nakarana dia vao tonga confinement dia tsy nanao tsao. Ona fahitana le misy vola amin'ny fanjakana ohatran'izao any olona sahira. Mety aloha ilay zavatra ataon'ny fanjakana satria mba manampy ny sahirana izy. Moa izay koa tsy amin'izay zay vao mba nahazo an'izany nefa izay tena sahirana any farany ambana tsaby any izay mipetraka. Zaraina amin'ny alalan'ny postra monnaie ny fanampiana tosika fameno Iraetsy Ariary araka ny fanazavana. Ny postra malagasy zany amin'ny alalan'ny postra monnaie dia araka izao hitantsika izao manao ny misahana ny fandoavana izay fanampiana ho an'ny fianakaviana izay sahirana ny vokatry ny fisian'ilay aretina Covid-19 izao. Raha totaliana zany dia any amin'ny Iraetsy latsaka kely eny ao zany no sahan'ny postra monnaie ny postra malagasy amin'ity fandoavana ny fanampiana avy amin'ny filoham-pirenena teto. Mananjanaka telo Felicie ka entiny hividianana sakafo amelomana ny zanany ny vola azo noho izy. Misa 703 ireo nisitraka ny tosika fameno ho an'ny boriboritany fahadimy ka tonga nanatrika ny fizarana tamin'ny fomba ofisialy ny filohampirenena ny Rajoelina sy ny vadiny. Nanambara ihany koa ny filoha fahazaraina maimaimpoana ny Covid Organics natokana ho an'ny fianakaviana mahantra ka isan'ny nisitraka izany ireto teto amin'ny boriboritany fahadimy ireto. Ianareo ireo zany no fianakaviana voalohany voafatina mba hoentina hifampitsinjovana amin'izao sedra lalovan'ny firenena izao. Izay hoe nareo zany dia mahazo an'ilay hoe tosika fameno. Fanombohana ihany izy io satria fantatra fianakaviana mila an'izany fanampiana izany nareo voafatina arak'izany izay ny amezana anareo an'izao fanampiana izao. Dia tsika moa eto dia miady amin'ity valana aretina ity izao tontolo izao. Tsika dia isaorana an'Andriamanitra lehibe fa isika teto Madagasikara no mahita sy mahita hoe inona ny tambavy ahafahana miaro ny tenantsika mba tsy voany izany valana aretina izany, izany tsipon-karetina izany. Dia zay koa no mahatonga anay eto androany satria ianareo rehetrarehetra reo zany dia isaky ny tokantrano aloha, tokantrano rehetrarehetra dia ho zaraina n'ilay tambavy avokoa. Zao tsika amin'ny teny zao maro ny firenena izay miantso antsika eto Madagasikara, miantso hatramin'ny alina fakomaly isan'andro hoe andefa avion zay, andefa fiaramanidina zay fa mba omeo an'io tambavy io. Dia ozy izy za hoe ny vahoaka malagasy aloha ny omeny, tsy maintsy mahazo daholo ny vahoaka malagasy zay vao vonjena ny vehivavy bevoka ny olona no tsy mahazo misotro, ny vehivavy mampinono ihany koa dia tsy mahazo misotro an'izy ity mba hitandrovana ny fahasalamany an'izy ireo. Ny olona marary ray ihany koa dia tsy tokony misotro tambavy. Ninona moa zany tambavy fa tsy tia ihany dia tsy tokony misotro an'izany tambavy zany. Nanaramaso akaiky ny fomba fitsinjarana ny tosika fameno sy ny tambavy CVO natokana ho an'ny fianakaviana ny filoham-pirenena. Isitraka ny tosika fameno ihany koa ireo fianakaviana tena sahirana sy marefo automatina voalohany sy faharoa ary efa natomboka ny talatalasa teo ny an'ny Fianaratsoa no tarihan'ny filohan'ny Rajoelina. Misa 724 sy Iraetsy tokantrano amin'ireo faritra telo ireo no mahazo ny Iraetsy Ariary.
$10 tapitrisa dolara ny famatsim-bola ny banky iraisam-pirenena manohana ny Madagasikara amin'ny tetika asa atosika fameno. Raisina amin'ny alalan'ny positra monnaie ny vola ka mitondra kara-panondro na kara-pokotany miampy ny fiantsoana azy teny anivo ny vokotany ireo mpisitraka ny fanampiana.